Tsy diso anjara tao anatin'izay fankalazana izay ihany koa ny vehivavy eo anivon'ny fiangonana vondrona kristianina fanahy masina etsy Andraharo azy ireo indray dia tamin'ny alalan'ny diabe no namarinana izany. Anisan'ireo nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ihany koa ny fiangonana vondrona kristianina fanahy masina etsy Andraharo. Nisy arak'izany ny diabe mangina izay nitanterahan'ireo vehivavy ao amin'ity fiangonana ity nanomboka teo an-tany mihazo an'Andraharo. Antony anaovanay eto ny eglizy FVKFM zao hetsika zao moa zany dia mba ho fanairana ny olona rehetra zany maneran-tany ary ampatsiahivina eto fa tsy eto Madagasikara ihany misy n'izao hetsika diabe ampanginana izay ataona izao fa maneran-tany. Ny antony izy moa zany ho fanairana ny olona rehetra ho eo teo amin'ny herisetra atao eny anivon'ny tokantrano izay misy atsaroa. Zany hoe izy ireo zany dia fantatra fa hoe tsy ny vehivavy rery ihany nefany fa na ny ankizy majinika tokoa ary eny raha fa na dia hoe vitsy anisa ara na ny lehilahy ihany koa dia hiaran'izay herisetra izay. Anisan'ireo mpitondra fanjakana izay nandray anjara tamin'ny fankalazana ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ihany koa moa ny minisitra Rufiny Tsiranana. Efa misy hoy ny tena ny fandraisan'ny fanjakana andraikitra mahakasika izany. Raha ny ara-panjakana fantatro Androany aloha dia andro iraisam-pirenena contre ny herisetra rehetrarehetra ataon'ny mianjady amin'ny vehivavy zany sy ny ankizy. Ary ny eo amin'ny fanjakana aloha dia efa ny eo amin'ny ministèren'ny population dia efa manao an'io dia ny fomba ofisialy fa ny anay eto zany amin'ny fiangonana eto zany ny fiangonana koa dia mba nandray anjara koa amin'ity andro iraisam-pirenena amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy ity. Ka ny zavatra nataonay Androany zany dia ny vehivavy marobe avy ery an-tanimena zany nandeha mangina hatraty. Zany hoe zany le fanginana zany fampisehoana ny hoe okizay amin'ny herisetra fa mangina fa tsy miteny, tsisy provocation na hoe discours na tabataba atao zany mba hialana amin'izay herisetra zay fa fanginana zay midika zavatra be zay amin'ny andro iraisam-pirenena. Tsy mijanona Androany fotsiny ihany anefa ny hetsika atao amin'ny ady amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy fa mbola mitohy hatrany ny fanentanana sy ny fanoloran-tanana ho an'ireo vehivavy hiaran'izany.